miaraba antsika irehetra indray ny tantarantsika androany dia mitondra ny lohateny hoe fankasitrahana sy fiderana. Nisy ramatoa lehibe iray nangataka fionana tamin'ny filoha Amerikana Abraham Lincoln. Rehefa niditry ny biraoan'ny filoha Amerikana izy dia nitsangana ny filoha ary nametraka tamin'ilay fanontaniana mahazatra azy hoe inona no azoko atao anao? Andriamatoa filoha, tsy tonga hangataka zavatra aminao fa tonga fotsiny aho hanome anao iray amin'ireo mofomamy tianao indrindra. Ramatoa, tena misaotra betsaka anao ary tena manohina tanteraka izao zavatra ataonao izao satria aman'arivony maro ireo olona tonga eto amiko mba hangataka zavatra. Ianao kosa nefa ny voalohany tonga tsy hangataka. Tena mankasitraka anao aho. Faly ery ilay ramatoa lehibe sady finaritra ery izy niverina nakany aminy satria nahafaly ny fon'ilay olona nankafiziny izy. Tena inoko mihitsy fa misy andro, misy fotoana tena mandalo zavatra sarotra tsika. Tena trapahakivina tanteraka ka itodianao amin'Andriamanitra mba azahoanao fanavotana. Fa ianao ve mba manantona an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra? Anandratra vavaka aminy hisaotra azy hanolotra zavatra amin'Andriamanitra. Izany hoe hidera azy no ny hatsaram-panahiny mahatoky tahaka ny voalaza ao amin'ny Salamo 7:1 manao hoe misaorany Jehovah ry fanahyko ary aza misy adinoana ny fitahiana rehetra. Na koa ao amin'ny epistily voalohany Jaona 2:4 manao hoe misaotra azy amin'ireo zavatra rehetra nataony indrindra tamin'izy naniraka ny zanany ho mpamonjy izao tontolo izao sady mpamonjy ahy. Ao amin'ny Salamo ihany koa 7:1 izay milaza hoe misaotra azy amin'ireo zavatra ataony amintsika isan'andro ary ihany koa tokony misaotra azy koa isika amin'ny maha izy azy. Miderany Jehovah satria tsara ny mankalaza ny Andriamantsika satria malemy fanahy sady mendrika ny dera. Ao amin'ny Petera 1:7 koa dia milaza hoe isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny habeny famindrapony ho amin'ny fanantenana velona. Eny, isan'andro dia aoka isika isaotra an'Andriamanitra nanome antsika ny fiainana mandrakizay, nanao antsika olom-baovao, namela ny fahotantsika sy nahafahantsika mandresy ny fankapanahan'ilay ratsy. Ny Tompo anie hita ianao.